Ny mety ho toetry ny androntsika eny an-dranomasina ny sabotsy 30 septambra 2024 amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny alahady voalohan'ny volana oktobra 2024 amin'ny 9 ora maraina. Tsara ny mampafantatra antsika mialoha fa ho mafy ny fitsokon'ny rivotra any amorontsiraka afovoany andrefana, atsimo andrefana, atsimo ary atsimo atsinanan'ny nosy manomboka ny alatsinainy 2 oktobra vao maraina ka hatramin'ny alarobia 4 oktobra 2024. Araka izany dia mahazo fampitandremana amin'ny loko maitso ny morontsirak'i Nelaky, Menabe, Atsimo andrefana, Androy, Anosy, Atsimo atsinanana, Fitovinany ary Vatovavy. Fampitandremana momba ny alondrano kosa ho an'ny morontsiraka afovoany andrefana, Atsimo andrefana, Atsimo ary Atsimo atsinanan'ny nosy manomboka ny alatsinainy 2 oktobra tolakandro ka hatramin'ny talata 3 oktobra 2024. Araka ireo dia mahazo fampilazana na fampitandremana amin'ny loko maitso ny faritra Menabe, Atsimo andrefana, Androy, Anosy, Atsimo atsinanana, Fitovinany ary Vatovavy. Entanina rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manavahefana isa-tokony. Ho an'ny morontsiraka atsinanana, tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy. Anorana tandrivindraona vitsy indraindray. Ho avy atsimo somary atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 8 20 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia 1,2 hatramin'ny 2,2 metatra ary isy alondrano madinika avy atsimo atsinanana. Tanjona Angotsy hatrany Mahanoro. Anorana tandrivindraona ny alina sy ny maraina. Ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Mety hahatratra 12 kilometatra isan'ora na 7 kilometatra isan'ora indraindray manakaiky ny Mahanoro. Ho avy avaratra ny rivotra any atsimon'ny Toamasina amin'ny farany Fepitolo ka ho 12 hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora izany. Adiny mpanonja na anonjabe ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia 1,2 hatramin'ny 1,7 metatra. Manoratra ny Taolagnaro, andrahona mitsitokotoko. Ho avy avaratra somary avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 12 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia 1,5 hatramin'ny 2 metatra. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena kosa dia andrahona vitsy. Ho avy avaratra ny rivotra amin'ny fiandohan'ny Sepitaona ka ho 9 hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Ho avy avaratra atsinanana ny rivotra eo anelanelany Taolagnaro sy Belay ka ho 12 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo na atsimo atsinanana kosa izany anekafa ka ho 9 hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Iverina ho avy avaratra na avaratra andrefana ny rivotra amin'ny farany Fepitaona ka ho 7 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja na anonjabe ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia 1 hatramin'ny 1,5 metatra. Isy alondrano avy atsimo. Ho an'ny morontsiraka andrefana, tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Gabo, Ibalika ny masoandro. Ho avy atsimo andrefana ny rivotra ny atoandro sy ny tolakandro ka ho 12 kilometatra isan'ora. Ho avy avaratra andrefana ny rivotra amin'ny Voamaraina eo anelanelan'ny tanjona Vohimena sy Bevolavo ka ho 7 kilometatra isan'ora. Ho avy atsinanana na atsimo atsinanana kosa izany anekafa ka ho 7 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja na anonjabe ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia 1 hatramin'ny 1,5 metatra. Tanjona Gabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro. Andrahona mitsitokotoko na Ibalika ny masoandro. Ho avy avaratra andrefana ny rivotra ka ho 12 hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Ho avy atsinanana na atsimo atsinanana kosa izany ny maraina ka ho 9 hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia 8,5 hatramin'ny 1 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava. Andrahona mitsitokotoko na Ibalika ny masoandro. Ho avy atsinanana na atsimo atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 12 kilometatra isan'ora. Ho avy avaratra andrefana izany ny tolakandro ka ho 12 hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia 8,5 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby. Andrahona vitsy. Ho avy atsimo atsinanana ny rivotra any avaratra Tanambao Abilibe ka ho 12 hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora. Ho avy andrefana na avaratra andrefana kosa anekafa ka ho 12 hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Iena ho 7 kilometatra isan'ora izany amin'ny farany Fepitaona. Adiny mpanonja ny ranomasina, anonjabe manakaiky amin'ny Bobaomby ary ny haavon'ny onja dia 8,5 hatramin'ny 1,5 metatra.